Afa manodidina izay fampihavana-pirenena izay ihany no andry zareo anivon'ny Anklafy Ravalomano dia nambaran'izy ireo fa dia mbola mandeha ila izay hetsika fampihavana-pirenena izay amin'izao fotoana izao araka izao fanazavana hoentina Andriamatoa Girivo Randrianarso izao ary. Tsika zao eto amin'ny resaka fampihavana-pirenena izay ny atongavana eto. Hitantsika fa mbola mikisaka dia mikisaka ny raharaham-pirenena na nisy ara ny filoham-pirenena voafity sy ny solombavam-bahoaka. Izay tonga nanatrika an'izao satria nangataka ny filoha Ravalomano na nisy fotom-pirenena azy teo. Ao koa ny antoko tiany tena ny antoko ary ilaina ny fampihavana-pirenena ary hitantsika tsara fa tokony hianatra mpitondra rehetra akalesina ny teo aloha ka raha misy ny teny na manoro dia tsy tsikera akory fa fanampiana resana azy. Tokony tsy anao zany hoe miaro tena foana fa zay matsy matetika amina fitondrana teto amintsika dia fitotoana tiarina rehefa miongana vao mahafantatra hoe tokony miara-ny asa tsara fa miaro tena rehefa masy fahefana. Matetika mihitsy azay lesika complexe de supériorité tampoka avy no seho dia zay mba tika zay zao Anklafy Ravalomano raha manampy ny fitondrana zoanay no miteny raha misy tsy mety satria zay ny fiarahana miasa fa tsy ho raisina akory hoe manakina satria misy lesika mety tsy hitan'ny olona mitovy amin'ny olona miasa io kapokapoka eo amin'ile brouette izy manao brouette dia tsy hitantsony ny fiolana le brouette nataony dia misy nanokay tsy mahita hoe vilana io raha mise manakina ave zany. Mila mianatra an'izay fitondrana indrindra rehefa vaovao mandeha ilana azonay lazainy zany tsy miafy n'izay miteny azy satria raha mifanampy dia tokony mihavana ary raha mihavana dia tokony mifanaja dia zay mahita hoe mbola tsy mifanaja amin'ny teny voalohany. Misy fepetra ho raisina ve am'izay? Hitantsika eo ny toerana.